fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatiny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina avy amin'ny fiangonana fanany voninahitra anao mandroso amin'ny tokantrano misy anao amin'ny tianio ity alohan'ny zavatra rehetra hivavaka amin'ny Jesosy isika amin'ny anaranao Jesosy ny ivavahanay amin'izao fotoana izao ianao no ametrahana ny fandarana ny fitoriana fampianarana voasintona miala any amin'ny maizina ny olona manantona anao olona maro amin'izao fotoana izao sotomona hiala any amin'ny herina maizina manantona ilay Jesosy fahazavana amin'ny anarany Jesosy mitranga zany amen. Ya manasana sady zay eto ampiandohana anaraka ny fandarana hatramin'ny farany misy etsika lehibe izay iarahantsika amin'ny Jesosy sy ny fiangonana fanany voninahitra amin'ny ty farany herinandro ity mankalaza fa 5 taona ny fiangonana izay ny sabotsy ho avy zao maison de la culture ary ny alady ao amin'ny hôtel Le Bonheur Antany Masatsy io fotoana io dia fotoana ifaliana sady fotoana natokana anambaranany amin'ny Jesosy ary io ny fotoana hikarakarana Andriamanitra ny olony hoy hoe hikarakarana Andriamanitra ny olony tsy fahafinaretan'Andriamanitra no mahitanao marary salama mandamaka mpandreny tsy fahafinaretan'Andriamanitra no mahitanao atotototo ny fiainana tsy fahafinaretan'Andriamanitra no mahitanao tratrana tsatoka ara-panambadinana misaraka isaky ny manambady misaraka isaky ny manambady misaraka tsy fahafinaretan'Andriamanitra no metanao ray mpianakaviana tsy anasy na ihany koa miakatra ny fiainanao dia mitontona miakatra ny fiainanao mitontona amin'ny tany miakatra ny fiainanao miverina zero mandrakariva ho anao tanora efa leo rendrarendra te hanana fiainana tsara nefa tsapanao voafatotra ianao ny amin'ny fijangajangana amin'ny toka amin'ny ditra amin'ny adalana io ny fotoana hikarakarana Jesosy ianao hanovananao olona vaovao hovainny ao anatinao ao dia miovatra amin'ny zavatra tianao ianao ihany koa matsapa efa manomboka mandrosy mielehibe nefa ny mbola ao anatina rendrarendra mbola ao anatina adalana mbola variana amin'ny zavatra maro tsy isy dikany zavapoana nefa mielehibe ianao te hiova nefa tsy mahova tena io ny fotoana ny vain'Andriamanitra anao hikarakarana Jesosy ianao andraisanao fanapahan-kevitra tsara hiaraka amin'Andriamanitra androany tsy toriteny fa le fampianarana tany ampiangonana voamaly no asehoko anao eto androany sy ny fiankohofan'ireo olona maro amin'ny famoivoy mitady an'Andriamanitra satria tato ato dia maro ny olona tonga manantona ny ampiangonana le fandarana atao amin'ny tele zany be dehibe ny resy lahatra be dehibe ny tonga sainy mankany ampiangonana ohatranao zao mihitsy ny ataony dia resy lahatra ohatranao zao tonga saina ohatranao zao dia tonga manantona any seko anao io moa zany rehefa avy eo satria fiavivavahana tsy natao afenina tsy natao asitrika izy asehoko anao eo rehefa avy eo aleo mba isany koa fivavahana aseho amin'ny tele tahaka andreo zavatra maro samihafa asehontsika amin'ny tele dia mba aseho koa ny fivavahana fa maro ny olona resy lahatra ny trano moa tsy omby ny efitrano izay natokana ho anampanompon'Andriamanitra tsy omby ny tokotany manomboka tsy omby efa mitady hevitra hafa indray zay amin'izao hoe ahoana indray ny anaovana an'izy ity satria maro le olona resy lahatra ka zay no anasako anao hoe ny namanao efa resy lahatra daholy ny havanao efa resy lahatra daholy ianao amin'izay zao io ny fotoana tongavanao amin'ny asabotsy eo dia ho resako anatin'ity fampianarana ity le natao voamaly zany hoe fa maninona moa amin'izao misy olona avy ato amin'ny fiangonana tsy mifindra makatsy avy ato mifindra makatsy avy ato mifindra makatsy misy dikany izy ireny
misy dikany izy reny. Maninona ihany koa no misy tsy matsapa aim-panahy zany ianao nefa andeha hivavaka. Ianao tady an'Andriamanitra fa tsy matsapa na inona na inona, misy dikany izy reny. Voalohany aloha dia zao. Ny trondro manana ny sakafony atao hoe kankana. Ny vitsika manana ny sakafony siramamy sy zay zavatra mamy rehetra. Ny mpisotro toaka manana ny sakafony dia ny toaka. Fa ny ondry koa na hoe ny olona tianantona an'Andriamanitra manana ny sakafony dia ny atao hoe ay maitso na hoe villa maitso zay atsotsika hoe akata, zay ny sakafona ondry. Ka ny ondry mivezivezy ny ondry ambara-pahitany ny sakafo. Dia zay no mahatonga azy miala amin'ny toerana anankiray mandeha amin'ny toerana mitady hanina izy manao an'io satria misy hanina ilay ny ondry. Zay no mahondry azy. Ary io ny afatra napetraka Jesosy tamin'ny Petera. Alohan'ny akarana any an-danitra satria tsy fanerasera amin'ny ondry tsony izy. Dia hozy izy ry Simona zanaky Jona, ny fitiavanao ava mihoatra noho ny fitiavan'ny reto tena tianao avy tena tianao tia mihoatra noho reto rahalahy reto ve ianao? Tia mihoatra an'ireo ve ianao? Tena tiako ianao. Petera, ianao malala fa tianao Fahano ary ireo ondrikeliko. Hitanao le afatra omeo ahitra maitso ireo, omeo akata ireo, omeo villa maitso ireo. Fa rehefa mahita villa ny ondry dia any izy mitangorona, any izy mitamana. Zay mahatonga anay tsy mitsahatra mitrandraka villa maitso sanandro mba omena ny ondry n'Andriamanitra. Mena ny ondry n'Andriamanitra. Dia zay no mahatonga ny ondry manantona satria mahita ahitra maitso zay azony ivelomana izy. Misy omby amin'ny faritra Toliara iny, matetika mankany Toliara. Dia rehefa hiditra any Toliara ianao manomboka mahita karazana omby, ny omby matetika mahida le omby amin'ilay faritra hiditra ao Toliara satria maninona? Maina ny ahitra, maina ny akata. Dia ny ondry koa ohatr' zany. Maina izy, rava fiainana izy rehefa tsy mahazo ahitra maitso, fa ahitra ny tadiaviny ondry, ahitra maitso. Ary zay ny voalazan'i Davida amin'ny Salamy 23. Jehovah no mpiandry ahy ka tsy hanan-java mahory ahy. Mampandry ahy eo amin'ny ay maitso izy. Miresaka mombana fiandrasana ondry. Davida eto hoe Jehovah mihitsy izy ny miandry ahy. Eo amin'ny ay maitso aho izy ny mandry, zany hoe ny ondry rehefa mahita ahitra maitso mihinana tamana tsy miala eo jusqu'à izy mandry amin'izay. Mahita fitsarana, voky izy dia matory, dia miorina eo dia eo izy. Zay. Mitondra eo morony rano fialan-tsasatra izy. Ny rano fialan-tsasatra dia tsy inona fa mbola ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Rehefa mahazo rano ahafahany manana fitsarana izy, eo izy ny tavela. Afaka mialatsy izy dia mankatsy, afaka mialatsy izy dia mankatsy. Mitady ahitra izy manao an'iny. Ekena fa misy ihany mitady zavatra maro samihafa izay mety mitady zavatra araky ny filany, fa ny tena ondry tompoko mivezivezy amin'ny mandra-pahitany ay maitso ary mitsahatra izy rehefa mahita ahitra. Variny zay tatoato fa maro ny olona mitady an'Andriamanitra, maro ny olona tangorona ao maison de la culture ao an-tany masazy, tena variny ianao mahita ny ondry tena mihinana ahitra, maitso ahitra tenin'Andriamanitra le ahitra resahako. So misy mandika vilana indray mihinana ahitra koa zareo dia feno ondrony ao am-piangonanao. Olona le ondry resahako mpivavaka ary le ahitra resahako tenin'Andriamanitra. Zay no izy zay. Ka zay no raha ondry marina ianao mitadiava sakafo, ahitra maitso ny sakafonao, tenin'Andriamanitra zay. Atsapanao fitsaharana, atsapanao fiadanana, atsapanao hero any fananao zay ahafahanao iorina amin'ny ady atrehanao fa tsy angozozo, ahafahanao iorina ho amin'ny famonjen'Andriamanitra tsy hiverin-dalana. Zay ny sakafo mety aminao raha ondry ianao. Zay rano fialan-tsasatra mahatonga anao manana fitsaharana, na mety mbola anatina ady ianao satria misy taona ianao mety zahana toetra ao anatina ady 3 volana, mety herintaona. Fa raha mahazo rano fialan-tsasatra ianao, raha mahazo maitso ianao, tena tenin'Andriamanitra mamelona anao. Tsy ravo zany ianao fa miorina ianao mandra-pahatongavan'ilay fandreseny, miova ny situation. Tahiny tompo ianao. Ndao tsika amin'izao anaraka fiankofana.
zay niarahana tamin'ny fiangonana fa na ny voninahitra vao maly ohatra zao ny ataon'ny olona rehefa mangetahita an'Andriamanitra mifaly eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tahiny tompontsika.
fanany voninahitra. Eny ary ohatr'izay fiankofana zay arahantsika isaky ny alarobia etsy amin'ny fiangonana fanany voninahitra ny tany masaja amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 zay anasako anao rehefa alarobia. Ny asabotsy manoatra noho izany etsy amin'ny maison de la culture ary indrindra fa fotoana lehibe io avy sabotsy ho avy zao io fety io sady fotoana hikarakarana anao. Ndao tsika naraka an'izay tenin'Andriamanitra fampianarana fohy netiko omaly izay. Lehilahy mahery sy vehivavy mahery vakitsika ny lehilahy mahery izay nanantona ny Davida fony izy mbola nianjehany Saoly. Andonge ny andininy voalohany sy faharoa ihany aloha ny vakitsika. Ary izao no nankany amin'ny Davida tany Siklaga fony mbola nihery amin'ny Saoly. Fony izy mbola nihery amin'ny Saoly zanaky Kisy. Ary isan'ny lehilahy mahery mpanampy amin'ny ady ireo. Isan'ny maninona hoe enonareo tsara. Davida dia lehilahy nosoran'Andriamanitra, mpanjaka hitaritafika ho lehibe. Fa nisy fotoana izy nianjehany Saoly ary tao anatina ady mafy izy. Fa izy ao anatina ady mafy io nisy lehilahy mahery tao mpanampy azy tamin'izy tao anatiny adiny. Maninona ireo lehilahy mahery reo? Mpanampy azy. Tsy tafavoaka ny ministera na manahoana ny herin'io mpanompon'Andriamanitra io raha tsisy lehilahy mahery io mpanampy azy. Raha tsy misy vehivavy mahery io mpanampy azy. Zany tompoko nanome anisiko tombam-bidiny ianao io. Satria ianao le vehivavy mahery mpanampy azy, ianao le lehilahy mahery mpanampy azy. Ataovy amen zany. Davida nisy inona tao? Lehilahy mahery mpanampy azy tao anatiny adiny. Izy ao anatiny ady mangotrakotraka fa misy lehilahy mahery eo maninona? Tsy hoe manampy fa maninona? Mpanampy. Nanolo tena mihitsy ireo loha hanampy an'i Davida. Misy olona avy eto hanolo tena hanampy anay amin'izao fiangonan'Andriamanitra zao. Fa za mahita fa misy olona koa nanolo tena hanampy anao amin'ny fiainana. Ao anatin'ny adinao dia izy ny mpanampy anao. Satria zay no mitondra mankany amin'ny fahalebiazana. Tahiny tompontsika. Sady mpitondra tsipika ka nahay nanavia sy nanavanana raha mitorabato raha nandefa tsipika. Nanana spécialité zany reto lehilahy mahery reto. Mitondra tsipika. Nahay nanavia sy nanavanana. Raha sady mahay mitorabato, mahay mandefa tsipika. Reo manampy an'i Davida tamin'ny Davida tao anatiny adiny. Andininy fahavalo. Ary tamin'ny Gadita nisy lehilahy mahery niendaka hanantona an'i Davida ho amin'ny fiarovana any anefitra. Dia ny miaramila na niady ka nahatanam-pinga lehibe sy lefina. Nitareny dia tahaka ny tareny liona ary faingam-pandeha tahaka ny gazela ny tendrombohitra izy. Misy olona zany efa nahery tany amin'ny misy azy tany. Avy amin'ny Gada ireto olona ireto. Miendaka miala avy amin'ny misy azy avy any izy dia maninona? Tonga hanampy an'i Davida. Halleluja. Ianao ne nahery avy any amin'ny misy ianao avy any? Miendaka avy tany ianao. Miendaka avy any ianao dia tonga hanampy anay. Tenenana namanao. Ianao hoe lehilahy mahery, ianao vehivavy mahery. Fa niendaka avy tany amin'ny misy ianao tany ianao hoe dia tonga hanampy anao mpanompon'Andriamanitra. Afaka mahino amen na ve? Inona moa sakafo ny ondry? Vila, ahitra maitso. Ka mahatonga ny ondry vory atao amin'ny fanany voninahitra. Misy ay maitso zaraina ho azy. Pasteur Isidore tsy mangalatra ondry fa mpizara ay maitso. Fa rehefa maimaina ny ahatra ny ambadika tsy maintsy mitady vilona maitso. Salon Fandroa, Jehova no mpiandry ata tsy ananjava mahory ah. Mampany eo amin'ny ay
mahita maintsy ny ondry eo izy ny manimany mitondra eo amorony rano fialan-tsasaka izy ny rano fialan-tsasaka dia ny tenin'Andriamanitra rehefa misy tenin'Andriamanitra mampahery mitaiza manampy anao eto entanao tamana misotro an'izany rano zany dia zay ny mahatonga anao miendaka mialany. Alleluia. Tahaka ny olona mahandro sakafo ataony matsiro tsara ny sakafo dia re manodidina ny fofony dia te hinana ny olona te anatony na iandro ateto penapelaka teto na hery vaika be ny fofona trondro tao ambadika evangelista Eli tao izy hoe mahay mahandro aza ny olona aminareo ao zany teonao tonga dia nody ikomandy trondro tany an-trano atao fitrondro ny laoka satria mamenatra le angataka trondro tao ambadika atao krisy tena eniko mihitsy ny vavoloko tonga dia tena babo mihitsy ny vavoloko zany hoe fofony zavatra fotsiny mahatonga anao tia hiditra sy tia anatony ka tamin'ny maraina rehefa nivavaka tompo mahandro an'ity sakafo tia atao vrai ny olona any zany fofony sakafo zany atao vrai zany fofony zany atao vrai namako zany fofony zany zay mahatonga anao ohatra ny tia andeha hivavaka zany ianao misy fofona eniny fananao misy fofona trondro misy fofona steak cheval alleluia inona sakafo ny ondry ahitra mahitsy zay no mahatonga anao mahery anao tonga eto satria tojo amin'ny raha niriky za zay ity fanany voninahitra. zao kosa ary ny vokatra ilay herin'Andriamanitra zay hiasa amin'ny asabotsy ao anaty fotoana mavaka hikarakarana ny vahoakany. Tovavy anankiray zay narary andoha misy taona amin'ny krizy tsy mahatsiaro teny tsy mahafantatra piraita-po aminy vao maheno zavatra maresadresaka tonga dia krizy tezitra misy taona tsy mahatsiaro teny natao ny fitsaboana tamin'ny raha malagasy raha-pombany razana mpimasy ombiasy fa tsy nahita fiovana vao maika ny ombony aretina natao ny fitsaboana tany amin'ny dokotera tsy nahazo fanasitranana aloha izy tamin'izany fa fantatra fotsiny hoe cysticercose ny aretina mahazo azy misy zavatra efa misy vato amin'ny lohany misy zavatra mivaingana amin'ny lohany nefa tsy azo sokafana ny lohany tsy azo didiny ary ny dokotera ny teny hoe tsy maintsy mijanona mianatra anao fa raha tsy zany mety ho lasa adala very saina fa tsy mahazo mianatra tsony na mampiasa saina vola be ny lany fa nahita fandarana ohatran'izao ataonao zao izy hitanao be dia be ny olona resy lahatra mahita ty fandarana ity ary ny ankabiazany olona resy lahatra dia tonga mamonjy an'le fivoriana daholo zay mampimemaro le olona ao tany massage maison de la culture anisan'ny olona resy lahatra ty ankizy vavy ny ray aman-dreny ty ankizy vavy ty nitondra azy tao amin'ny fiangonana zay no ela rehefa ny ona tamin'ny Jesosy izy tonga dia sitrany dia nivoaka ny ala tany amin'ny oriny ny aretina nana rasy ny sisa salama tsara izy dia miverina mianatra izy manao informatique izy amin'izao fotoana zao ary mpiara-miasa amiko izy manampy ana izy manao enregistrement toroteniko audio atao ao amin'ny fiangonana fanaina voninahitra eo akaiky ny haut-parleur izy mipetraka maneno be ny feo micro hainao ihany Pasteur Isidore rehefa mitoroteny fa tena tsy mahay miteny moramora izy indraindray ny hainy manontolo no alefany ao efa zany mihitsy izy nefa dia zaka le ranabavy zany sitrana tanteraka izy mianatra izy amin'izao fotoana zao ny alany aretina da iny tompontsika ohatra zany koa ny ikarakaran'i Jesosy ianao anatina tsatom-panambadiana ianao anaty korotana tokantrano trosa tsy mety afaka ianao mifamaofao ny fiainanao misy rivotra misafotofoto mampidina ny fiainanao mandrava anao miakatra ny fiainanao midina midina ohatra ny resort miakatra midina ohatra zany ny ataon'ny fiainanao fotoana ikarakaran'i Jesosy ianao andao rahantsika ty fijorana vavolombelona ty Bisino anarako mipetraka any Amborovy za dia nisy fotoana za narary andoha dia tamin'izay fotoana izay aloha mbola tsy fantatra hoe inona ny tena soritra an'ilay aretina dia rehefa nandeha teny any ny fotoana na niomby ilay aretina nanomboka tamin'ny 2013 zany narary dia mbola tsy hay hoe inona ilay izy dia mbola tsy dia tena hoe mivezivezy be tany amin'ny dokotera aloha fa mbola tao an-trano ihany no
ny hoe nanao dokotera tena ny tena marimarina kokoa. Dia nandeha teny nefa fotoana dia niomby ihany ilay izy. Dia teo vao hoe nandeha tany amin'ny dokotera dia nieritreretina zany hoe ho surmenage ilay izy, dia nefa niaitsy izy. Dia nieritreretina koa hoe maso ilay izy dia nanao solomaso, aitsy tany amin'ny maso ihany koa ilay izy. Dia nanao analyse ihany, dia nanao analyse dia negativa nefa ny analyse natao. Dia ny analyse momba ny amin'ny loha ihany. Dia avy eo nefa tonga hatrany amin'ny nandefa efa nitety dokotera maro dia mbola tsisy voka mihitsy. Dia avy eo nakany Antananarivo. Dia tany Antananarivo ilay izy vao fantatra hoe cysticercose ny tena nahazo anahy fa efa mivaingana vato ilay izy. Dia rehefa lasa vato ilay izy dia nefa tsy azo ravanina, tsy azo didina. Tamin'izay fotoan'izay ny dokotera niteny hoe tsy afaka mianatra intsony satria raha mbola mianatra dia mety ho lasa adala dia tsy ho sitrana intsony. Dia nanomboka teo tsy nianatra intsony mihitsy nandritra ny 2 taona teo eo zany tsy nianatra. Dia avy eo nefany nahita fandaharana tamin'ny tele zay dia efa nitety fiangonana ihany koa aloha fa tsy nisy vokany. Dia avy eo nahita fandaharana tamin'ny tele zay dia avy eo nanantona ny fiangonana Fahano voninahitra. Dia vao tonga tato nefa izay dia vao nametrahana tanana za dia tonga dia henoko hoe maivana. Dia andro vitsivitsy taorian'izany raisy ny lehilahin'Andriamanitra tato amin'ity fiangonana ity dia nisy zavatra mivoaka tamin'ny oriko, zavatra mavomavo be ilay izy sady misy fofona no misy ohatran'ny raha koa miaraka aminy. Dia misy fotoana ilay izy mivaingana dia marary be foana ny oriko rehefa mivoaka ilay izy. Dia rehefa nandeha teny efa fotoana rehefa nitsahatra iny zavatra mivoaka tamin'ny oriko iny dia nitsahatra tseo ny aretina andohako ary hatramin'izao ilay izy tsy miverina intsony. Ny aretina nahazo anazy dia tao amin'ny lohany. Rehefa mihetsika io aretina tao amin'ny lohany io dia tsy mahatsiaro tena izy ary manao crise tena hafahafa be mihitsy ny ao an-trano. Tezitezitra lava zany tsy azonao ifampiresahana mihitsy fa dia efa zaho reniny ihany no afaka mifampiresaka aminy. Dia nandeha tany amin'ny dokotera aloha, dokotera maro samihafa nefa tsy nahita mbokatra. Nandeha tany amin'ny mpomasy maro isan-karazany fa vola fotsiny lany tsy nahitana vokatra. Fa nahita fandaharana tamin'ny tele tamin'ny M3 dia nanatona ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina dia iny no nivavaka ao anazy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka ilisia amin'izao fotoana izao. Davitsony anarako zandry ny lycée. Za zany nahita aretina nitranga teo amin'ny zoko. Izy zany rehefa mandefa zavatra maresaka zany ianao dia tsy tiany fa mila zavatra calme na tsy mandefa zavatra mihitsy zany ianao, tsy mila hoe maresaka. Dia amin'izao izy efa tsy maninona intsony. Izy zao zany asany aty taty amin'ny fiangonana Fahano voninahitra mikirakira ny toriteny pasteurana ary eo akaikinao parleur mihitsy izy zao miasa nefa tsy maninona zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Misy fotoana izy amin'oloana tena tsy zakany. Misy fotoana lohany io te akampony amin'ny rindrina. Nandeha dokotera zay dia nasiana dokotera nanao scanner be dia rehefa negativa foana nefa zavatra tsy vita aminazy ny analyse negatif. Dia nefa zay rehefa eo nalefa dokotera tany Antananarivo zay dia efa natao ny analyse negativa foana. Dia misy moa le hoe scanner mpanakarena filazana anazy dia tena amin'ny ambony indrindra zany. Dia tamin'izay vao nahitana hoe cyste ilay izy fa efa mivaingana le zavatra ao anatin'ny lohany ao. Dia toy zany le scanner dia efa natao sady natao scanner avy eto aloha sy avy ao aoriana samy mijerevana daholo. Dia hita tao amin'ilay scanner dia nazavan'ilay professeur anay hoe ty zavatra kely teo izy mamparary ny andohany dia mipotra ny zavatra io izay mahatonga anazy marary. Dia zavatra izay dia reto satria sady natao aloha natao ny ariana reto zavatra reto dia zavatra kely amin'reto kely amin'itony. Dia izy zany efa teny dokotera hoe be mamparary anazy. Dia tamin'izay raha le professeur tena tsabo anazy tena teny mihitsy hoe
vavana reo izy izy zany fa tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao fa anjara izy izy dia mitsabo fotsiny dia misy fotoa zay efa mafaka tamin'ny fiangonana hafa zay fa sitrana kely dia miverina sitrana kely dia miverina dia kanjo moa nisan'le fandaharany Pasteur Isidore Andrianirina iny a dia nanatona anazy mamanaisy le zandrinay nanatona anazy dia fanametra ny tanana dia misy zavatra mangana be zay mboka sady mamofona be le izy tena mamofona be tena misy mofona ratsy be izy dia hatramo zao izy tsy naharary tsony izy hatramo zao tena afaka mianatra izy afaka mianatra informatika izy efa be dia be zavatra hainy momba zany informatika zany tena be dia be dia ho an'Andriamanitra voninahitra fa tsy nandany vola be ohatry ny taloha tsony zany zay amin'izao hoe fa ny taloha volanay a tena laly amresaka fanafody foana misy fanafody bosy zay arany a kely voany ray izy vidinao 50 000 zay fanafody zay averiko any amin'Andriamanitra amin'ny voninahitra satria raha tsy teo izy a tsy toy izao a dia isaorako ihany koa lehilahin'Andriamanitra i Pasteur Isidore Andrianirina izay nanaiky nampiasan'Andriamanitra ka nitondra fanasitranana ho aho dia averiko any amin'ny voninahitra Fahano voninahitra. Zay ny amin'iny faranako ny avatra fa ifankahitsika amin'ny sabotsy maison de la culture amin'ny fito sasany fiterana voalohany a dia amin'ny valo sasany a arasena tsy tratranao amin'ny fito sasany tsy be dia nao raha amin'ny valo sasany no tonga fa ny tsara kokoa amin'ny fito sasany fara fahatarany amin'ny sivy tonga avy amin'ny fanatrehan'ny tompo fa hikarakaranao Jesosy iresaka any amin'ny fotoana iny atao fifanampiana fa amin'io no azavaiko ara-baiboly a satria ianao mila misy olona manampy ary ianao mila manampy olona zay ny tena fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra resako ara-baiboly zay a amin'io fotoana io ny alahady kosa mbola nasako atsika rehetra io ny famaranana ny fety anditsika ideran'ny tompontsika iain'ny toritentsika tisy tantara fofoy aseho amina video ny mombamomba n'le hoe ohatra zao ny andohany le mpanompona ny adiny laliovanay teo amin'ny asa fanompona asehoko anao mba hahafahanao mahery hoe raha mbola anatina ady ianao afaka ny tafavoaka raha tafavoaka atao anatin'izany zay misy tantara foifoy asehona tantara marina fa tsy zavatra ny fironina tena sary tena niainana mihitsy aseho amin'ny fotoana io dia isy ny fizarana mofomamy amin'ny ma-anniversaire azy anasana tsika rehetra fa tsy vidim-boly zany fa tolotra anao maimam-paona no ny fitiavana ianao satria tianay nareo vahoaka ny mahajanga etony koa manararoatra manasa n'ireo mpanompon'Andriamanitra namana mpiara-miasa izay fiangonana raha vavy hiaraka anome voninahitra Andriamanitra mba fetinay dia ndao mba tonga mpanendaka samy mpanendaka azy amin'ny fanampy mba fantatra iny misy polisy ambady koa fatareo mihodinanareo fanampy izy dia le fiangonana indray ve ny fandrafo tsy natao hifaninana fa natao hifanampy tahiny tompontsika hivavakintsika raha eo mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy ho voninahitra ao anao voavonjy ny olona maro ny olona resy lahatra azoko antoka amen etony keo dia faly mahita an'ireo fiangonana ao amin'ny toerana anaovana alim-bavaka io a mijery mivita lavitra amin'izao fotoana zao tahin'Andriamanitra nareo mahafinaritra ny fiarahana dia manentana anao tonga amin'ny alim-bavaka rehefa avy eo amin'ny sivy manomboka amin'ny valo sasany efa miomakomana efa ao ny ankabeazany mpiara-mivavaka amin'izay fotoana zay mijery mivantana an'ity fahita lavitra ity amin'ny fiangonana farany voninahitra ny tany masazy abazary eo midina kely fotsiny a dia mahita le fiangonana fanainy voninahitra ao tsika manao alim-bavaka mandra-pamarain'ny andro misy matory kely any rehefa tena efa ame mazava ny andro mba ahafahana hiatrika tsara ny tontolo andro indray a ny zoma izany rehefa laroby misy fotoana lehibe a amin'ny fiangonana farany voninahitra tany masazy amin'ny 24 ka hatramin'ny 2 ary ho alahady ho avy io ihany koa no amaranana ny fivoriam-bavaka ao amin'ny hôtel Le Bonheur ny tany masaja fa aorinan'izay dia ao amin'ilay toerana vaovao misy ny fiangonana itsy ny tany masaja no anaovana ny fotoam-bavaka isaky ny alahady satria efa mendrika andraisana fivoriam-bavaka alahady sady a lay toerana izany zay ny arahako taminao a tahina Andriamanitra mankasitraka ny anaraka hatramin'ny farany tompoko veloma tompoko Fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra